Manoloana izay fifanolorana misy amin'ny fanjakana sy ny vahoaka eny Ambotro Manjaka ka niteraka fifandonana teo amin'ny reto farany sy ny mpitandro filaminana dia naneho ny heviny ny prince docteur Andriana lehibe ny fiombonam-ben'ny ampanjaka eto Madagasikara. Fanampanazavana. Tsy mety ny fanaovana sorona famonoana ny vahoaka malagasy maro anarivo analinalina ho tombotsoan'ny mpanao politika vitsy, ho tombotsoan'ny mpanera, ho tombotsoan'ny mpangoro-karena ary indrindra ho tombotsoan'ny vahiny tsy tompon-tany nareo izay mitandro ny fandriampahalemana na tafika izany na zandary zany na polisy, nareo dia avy amin'ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka, nareo dia mijoro na joro ho an'ny tanindrazana ary na joro hiaro ny vahoaka, indrindra hiaro ny vahoaka majinika. Koa atsipy ny teny ho an'ny olokendry, tandremo sao mandatra olona, tandremo sao mamono olona, fa tsy zany ny antsonantsika fa natao hiaro ny tanindrazana na hiaro ny vahoaka malagasy ary hiaro ny sotoavana kolotsaina malagasy, hiaro ny fihavanana malagasy, hiaro ny vahoaka malagasy majinika. Tanindrazan'olona ny eo Ambotro Manjaka, teo misy ny tanindrazany, eo misy ny lovandrazany, eo misy ny fianakaviany nandritiny 100, 200, 300, 400 taona dia avy elao izy hipetraka eo. Fa aza atao sesitany any Bevoay, any lavitra be, any Morombe, any atsimo andrefa Madagasikara ny vahoakana Ambotro Manjaka. Tanindrazana io, raha ohatra nareo ka te hifindrany dia nareo ny tokony hifindrany zay mieritreritra ny tanamasoandro fa ny vahoakana Ambotro Manjaka, vahoaka na Tsimon-drano, vahoaka niny lemaka betiny tsantatriny Ambodapetro dia aloha izy hipetraka eo amin'ny toerany. Ho anareo vahiny tsy tompon-tany, ianareo karana sinoa fa za mena sofina ka eto Madagasikara, tsy taninareo Madagasikara fa anay malagasy, ka ambahajanony ty fanotofana tany amin'ny lemaka an-taninarivo ity, ajanony ny fanotofana tany amin'ny tanimbariny ny etomerina sy ny tanimbary manerana Madagasikara, fa tsy mety zany.